Fa Mpisoloky iray kosa no tra-tehaky ny mpitandro ny filaminana ny alatsinainy lasa teo olo manan-kaja maro moa no efa voany raha ny fantatra. Tatitra avy hatrany raha amin'ny rotsira kotiny irainy. Mpisoloky gaigila poniny eny amin'ny manodidina ny 17 hektara ny tra-tehaky ny mpitandro ny filaminana ny alatsinainy teo. Fisolokiana efa avo lenta tanteraka no nataon'ity tovolahy ity satria olo manan-kaja maro no efa tratrany tamin'izany. Raha ny endriny ivelany dia tsy misy hahafantarana azy ho mpisoloky ity lehilahy ity satria dia toy ireny olo manan-kaja ireny mihitsy ny paoziny. Anisany efa lasibatry ny asa ratsy n'ity mpisoloky ity indrindra ny mpandraharaha, ny mpahay lalàna ary koa ny manam-pahefana eto anivon'ny firenena. Vola mitetina 100 tapitrisa ariary ny fantatra fa efa lasany ary isan'ireny mpampiasa taratasym-bola tsy misy antoka izay mitetina 10 tapitrisa ariary farafahakelin'ireny ity lehilahy ity. Isan'ny fomba fiasany dia milaza izy fa mpivavaka ary hainy tsara mihitsy ny mandresy lahatra ireo olona izay hosolokiny. Araky ny filazany dia miara-miasa amina mpandraharaha sinoa iray izy izay efa manana ny lazany any Chine. Anangana orinasa lehibe iray eto toerana io sinoa io araka ny nambarany amin'ireo izay hosolokiny ka mila fiaraha-miasa amin'ireo izay mikasa ny hampiasa vola amin'izany fananganana orinasa izany. Araky ny filazany ihany koa dia misy vola be izay napetraka ity sinoa ity amina banky lehibe eto toerana saingy mbola miandry fotoana hidebloquena izany vola izany nefa mila vola maika ny fananganana ilay orinasa. Entiny andresen-dahatra ireo olona moa dia mampiseho taratasy sy fanamarinana isan-karazany izy. Nambarany ihany koa fa miara-miasa amina mpandraharaha ambony sy tompona ndraiky mpanjakana ny tenany. Efa eny anivon'ny fitsarana moa amin'izao fotoan'izao ny mahakasika ity lehilahy ity. Ary ny fantatra ihany koa dia tsy vao izao izy no nanao asa fisolokiana fa efa nisy ny raharaha teny anivon'ny fitsarana nanasa zina azy saingy izao mbola namerina izao indray ny tenany.